Fifampidinihana izay hitondra ny amin'ny marimaritra iraisana no tokony ho anton-dian'ireo mpanelaneanana iraisam-pirenena avy amin'ny SADC raha tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao fa tsy tokony handrangaranga sazy entina hampitahorana ny Malagasy. Io no fanehoan-kevitra nentin'ny ministra ny Atitany Florent rakotoarso fanazavana. Tokony hijanona eo amin'ny fanelaneanana hitondra ny famanana krizy eto Madagasikara ary tsy tokony handrangaranga fampitahorana ny fampiarana sazy ireo mpanelaneanana avy amin'ny SADC tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny nambara ny Florent rakotoarso ministra ny Atitany. Dia tonga ireo vahiny ireo zany hitady vahaolana ka amiko aminay ato ministère Min Interieur ny atao hoe médiateur zany na nitady vahaolana mpanelaneanana dia tsy kobay hoentina ikapohana zany no arangaranga fa everiko fa de mba tokony nianatra fahendrentsika Malagasy ihany koa zareo zany hoe mitady marimaritra iraisana mitady vahaolana. Izay ny fieritreretanay azy zany fa tsy dia hoe ny fanasazina loatra. Manaraka ny tondrozotra izay efa navadika olalana velona eto amin'ny firenena ny fandrafetana ilay volavolan-dalàna momba ny fanovana mpiambina eo anivon'ny CES na ny fitsarana manokana amin'sana ny fifidianana. Araka namafisiny ty ministra Teatrany raha nitondra fanehoan-kevitra mikasika amin'ny fisalasalany ny mpanao politika sasany momba ity volavolan-dalàna ity izy izay efa nolaniny androm-panjakana mpalaolalana roa rahateo moa. Nambarany fa natao hamerenana ny fatokisan'ny vahoaka ny CES ny anton-dian'ireo mpiambana eo anivon'ny CES ary verina fa tsy misy ifandraisany amin'ny sy fahaiza-miasa ireo mpiambana eo anivon'izany rafitra izany ity fanapahan-kevitra ity.